Araky ny efa nanam-pozany maro azy dia ny ekipa pireneny Zambie na ny Chipolopoulos Junior no vosotra tompon-daka tamin'ity Kosafa 17 antsokajy latsaky ny 17 taona ity resin'izy ireo tamin'ny satelon'ohatra i Maurice Papetrano itolakandro tao amin'ny Saint-François Xavier Stadium nandritra ny famaranana tetsakilan'izay dia i Malawi no nahazo ny larana fahatelo rehefa nandesy ny Afrika Atsimo nandritra ny lalao fiaditoerana tsara manamarika fa ankoatra ny mpilalao sy ny teknisiana ary ny mpikambana ao anatin'ny ligna Nalamanga dia nandeha tany Maurice ihany koa ireo filohana seksiona maromaro izay mandrafitra an'izany ligna Nalamanga izany nisy ny fifanakalozana teo amin'ny fédération mauriciana ny taranjabolina kitra eo amin'ny sehatra ny fitantanana tamin'ireto filohana seksiona ireto. Fa efa tao anatin'ny 12 taona no nilomano tao anatin'ny baolina kitra mauriciana i Bruno Randrianarivony nafantatry ny olona amin'ny sorina anarana hoe Nono nandritra ny fandalovana tany Maurice dia nisy ny resadresaka natao tamin'ity mpilalao tao amin'ny BTM FC sy ny forceur Mahajanga ity nisy ny resadresaka araka ny voalaza teo dia nanome afatra ho an'ireo zandrikely amin'ny natongavany tamin'izany toerana izany ny tenany eo ihany koa ny tantarany ny dingana nandehanany tao anatin'izay 12 taona izay. Zaho moa tany BTM tany vao niala tany dia tany BTM dia nandeha taty amin'ny Fer Brigade dia Fer Brigade nakanako na tany 92 dia maromaro ihany ireo ekipa nanaovako après an'io ary nanana ny mahizazy tokotra amin'ny ekipa nanaovako taty satria tsika gasy ikoizan'ny olona na ireo namako taty koa Rifidy, Rirado, Iary, Nestoro nanana ny mahizazy tokotra n'ireo bandy ireo satria ikoizan'le olona ka tena mba nanao zay azo natao zany taty Maurice betsaka ireo ekipa natao champion meilleur buteur ka betsaka koa ny fanendretena amin'ny zavatra zay. Nono ny angetany a Madagasikara aloha larana nafatarana ny Nono taty Maurice mbola nitazona hatrany an'izay toeran'ny loha larana zay. Tena zay ny plasiko ka zay ny nakandraranako tany anatevina ny loha larana n'le ekipa ka mba hoe tratra zany le objectifako e satria l'ekipa champion dia za koa nahazo meilleur buteur dia milamina zany l'objectif. Nanahoana ny ainana an'izany hoe ny lalao voalohany taty Maurice zany avy tany an-tanindrazana mbola tsy atao hoe ao anatin'le matianina ny tany an-tanindrazana tonga dia niditra tamin'ny sehatry ny matianina taty Maurice. Somary mazamazana ihany satria eo le terrain tsy mitovy le terrain-dralahy tsara be misy gazon fa ny antsika zatran'le tany amin'ny tanàna mafimafy ihany le bozaka ka teo nisy fiatraikany tamin'ny voalohany nanao tsy nety le jeu atao dia specta koa etsi-andano specta be dia be mijery baolina aty fa taty aoriana dia nanao sacrifice ny tenako mba hoe nanao entraînement manokana zany ho anahako dia maraina manao sacrifice be mandeha miazakazaka pendant 2 heures de temps dia miariva manao kotrana miaraka amin'ny zalahy dia zay zany mba nahazoako an'le souffle mba nahazoako an'le hery dia nandeha ho azy io après. 12 taona no nipetrahan'ny Nono teto Maurice amin'izao fotoana izao inona kosa nataonao mbola ao anatin'ny sehatry ny baolina kitra ihany ve? Mbola tsy maintsy ataontsika tena mbola atao amin'ny baolina kitra zao satria efa mpanazatra zao mpanazatra maromaro ihany ny ekipa noentiko taty aoriana dia ohatran'ny hoe Pamplemousse, Cercle de Joachim,
Petite Rivière Noire, Bobassin Rosile, de zay l'équipe anaovako amizao fotoana zao sy miteza le bois kely hatramin'izao bois kely moins de 12 ans, 12 ans no entiko amizao. Zay resaka amin'ny baolina kitra maorisiana sy ny baolina kitra malagasy zay raha manao fampitahana inona no mety hoe mahasamihafa azy? Misy mahasamihafa azy ihany le Maurice sy Madagascar satria inona no mahasamihafa azy le infrastructure zany infrastructure mazana ny azy tena mety daholo ny tsara daholo ny infrastructure fa ny sy ny structure fa ny mahavoatsika gasy angamba ny eo amin'ny terrain eo amin'ny kojakoja kely fitaovana zay ny tena mahasamihafa anazy. Afatra ary ho an'ireo hoe mpilalao any an-tanindrazana zay zandry manaraka izao resadresaka amin'ny fanaovana amin'ny nono zao betsaka ireo mpilalao zandrina no te hanaraka ny dian'ny nono, inona ny afatra? Ny afatra tsotra fotsiny zavatra anankiroa ny tsara hofantarin'le tanora am'izao fotoana zao. Voalohany tsy maintsy manao sacrifice zava-dehibe eo amin'ny fiainana ka mila be dia be le discipline tsy maintsy arahana le fepetra tsy maintsy arahana raha ohatra anao mpanao baolina zany na ohatra mpanao sport fotsiny dia tsy maintsy manao sacrifice be dia be mihitsy na eo amin'ny sakafo na eo amin'ny toe-bata na ohatra hoe tsy matory ala la veille match dia ohatra hoe mandeha misotrosotro kely la veille match zay tsy azo atao zay raha ohatra anao hoe misy zavatra tianao atao tsy maintsy anaovana sacrifice. Deuxième zavatra tiako tenenina eo koa ny objectif tsy maintsy manana objectif anao raha ohatra ka teo songadina le objectif tsy maintsy anananao satria le tanjona tsy maintsy misy tsy maintsy eo ihany satria matoanao tonga aty tsy maintsy eo ny tanjona le ohatra hoe champion ohatra hoe za ty malagasy dia ataoko zay mba ho an'ny firenena malagasy zany le zavatra mba hoe tsy manao tsinotsinona an'le malagasy fa mitondra tsara an'le tena tsara dia manao fihetsika mba itiavan'ny olona anao fa tsy manaonao fahatany zay ny mba afatra kely amin'le bois kely hoe mba ataovy tsara le zavatra ataovy fo ary ataovy le zay sacrifice zay dia hitanao eo le mamalagasitsika tsika mahay baolina dia zay mba afatra kely amin'ny le bandy kely am'izao fotoana zao satria le bandy kely teo aloha zany le tao am'taonanay zany tena zay le sacrifice be dia be mihitsy ny sacrifice atao zay ny mahasamihafa an'le izy am'izao fotoana zao sy amin'ny taloha.